mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina Mana indray miaraka amintsika rehetra ao anatin'ny ora iray amin'izao alarobia maraina izao raha izao no manaraka amin'ny fandarana rano famerenana kosa dia ny alatsinainy amin'ny valsy sasany alina no anarahantsika ny famerenana ity fandarana ity. Raha amin'ny alalan'ny YouTube kosa dia manaraka izany tsika rehefa amin'ny tolakandro anoano no anarahantsika izany fandarana izany ary azontsika jerena matetitika izy rehefa tonga any amin'ny YouTube any. Faly tafaraka amintsika rehetra indray ao anatin'ny ora iray. Tony mazatra dia ny mpanabe ny Général Désiré Philippe Ramagavelo no miaraka amintsika ao anatin'ny famelabelan-rakevitra ny anome ny torohevitra sy ny torohay ho antsika rehetra ihany koa ao anatin'izany fandarana izany. Manana ny lohevitra izay fanarakantsika isan-kerinandro ihany koa tsika dia miovaovy eo izy io tsy miala amin'ny resaka amin'ny fiainantsika andavanandro izany fandarana izany fa dia miompana tanteraka amin'izay fiainantsika andavanandro nefa kosa dia miompana indrindra ihany koa amin'ny havanina tsika dia hoe mba hovanina lohateny fandaharana dia izay ny tanjon'ny fandarana mba hovanina daholo tsika tsirairay avy. Ny fanindrinay dia ny hoe tsy mitazona ho antsika samy irery izay rentsika isika fa mizara ho an'ny namantsika fa rehefa mahay mizara tsika dia izay ny tena zavatra tsara indrindra ao anatin'ny fandratovatsika ny zavatra tenenina eto amin'ity fandarana ity sy ny zaraina ao anatin'ny fandarana ihany koa. Miarabanao mon général mba hovanina Andriamato Flavien, mba hovanina Andriamato Bruno, mba hovanina Andriamato Dadia, Andriamato Miata, Andriamato Tomia tombisa indray ny mpikarakara-ty fandarantsika ity mahafinaritra be dia mba hovanina tsika rehetra manaraka ny fandarana. Tony mazatra tsika ihany tsitsetsina bety azy moa fa dia ataotsika foana ny famitinana na tsiahakely izay nataotsika tamin'ny heriny. Nataotsika tamin'ny heriny raha toka apasehivina dia ny mikasika an'ilay hoe karazana toe-po anisan'ny karazana raha miteny marina atao anatiny hoe ahoana ny ahafantarana fa tena manafitiavana ny olona fa rehefa vetrika tena andresaka ny hoe karazana toe-po misy amin'ny olona tsirairay avy. Anisan'ny zavatra andresantsika zao ny toe-po an'ny olona hoe tsy mafetena ohatra na le ataon'ny vazaha hoe sanga dia reny toe-po reny efany misy lafy tsarany dia misy lafy ratsiny. Zay zavatra ray ny olombelona ohatra zany tsy misy olona tanteraka araka nefa tenentsika eto foana hoe tsy misy tonga lafatra na tanteraka fa misy ny lafy tsarany misy ny lafy ratsiny dia mba ny lafy tsarany jerena asa dia ny lafy ratsiny. Raha tianao aharitra ny fifandraisana, tianao aharitra ny fitiavana zany tianao aharitra ny fiarahamonina dia mba ny lafy tsara-piainana jerena. Tsika manko Andriamato Flavien matetika ohatra ny laim-panahy lafy ratsiny foana ny mahasarika dia iny le klema sy lesoko iny ihany dia iny foana ny tanosaina, iny foana ny tao ampenitresaka faran'ireo monina le olona. Ary zay no nisy andresantsika nyity toe-po ity. Raha tamin'ny herina zany tsika nyteny an'izay le hoe ny olona manana fihetsika tsy mafetena na le taon'ny vazaha hoe sanga dia resaka indray tsika ny le tao hoe olona mora tesitra na le kolerika. Zay ny vazaha zany hoe ampiasako ihany manko le voambolana hoe tena ahafantaran'ny daholo be azy fa nandea rehefa ataotsika miteny gasy fotsiny izy dia ohatrany hoe inona ary zany ohatra ny olona kanefa dia zay ny azoko ilazana azy. Anio zany tsika resaka ny hoe ny olona mora tesitra na le kolerika. Misy lafy tsara ny ihany koa nefa n'izany ny hoe olona mora tesitra. Matetika ny olona ohatra ny tonga dia matahotra Andriamato Flavien ve olona mora tesitra hoasy tany efa olona mora tesitra be olona tonga dia mora misafoaka voateneny zavatra dia ohatra ny avy hatrany dia mitsamboatra dia tonga dia manao teny tsy tsaroana azy ary ohatra ny laim-panahy anao mapakapeo foana rehefa miteny tsy zay loatra. Misy amin'ny lafitsatsiny dia olona manana finiavana olona manana finiavana izy azahoany valika sasarana tsara amin'ny zavatra izay ataony. Zany hoe lafy tsara ny mpiainana zany hoe tena hoe mba manateny izy mba misy valiny tsara ny valika tsara. Eo manko ny tena mahavoatsika matetika azonao ohatra ny moramorany-javatra ohatra ny hoe amoramorany-javatra rehefa manao zavatra tenao ohatra fotsiny zavatra teneniko foana
hoe ohatrany tsy tsapan'ny olona mihitsy hoe ohatra fotsiny zao tony fandarana toetra itony tsy de mora loatra nge ny manao n'izy itony zany hoe ao anatin'ny finiavana sy ny fahavononana hoe mba hampita fahalalana mba hitondra fahavanonana fahatsara-piainana ho an'ny olona zay manaraka ny fandaratsika zavatra zany de tsy afa-m'izany le olona hoe mangataka fionana ohatra de favonontsika manana fahavononana foana amin'izay le hoe rehefa tsy vitatsika satria ny tena mampalahelo mantsy le matofilaventy hoe be de be le olona miditra mandefa SMS na be de be le olona tonga de miantsotsika amin'ny telefona nefa tsy hoary voavaly daholo satria etsika de mahita fa ny SMS mety hoe ngamba misy apahany asa raha mahavita ny sasany mahery de fa be de be tsy afa-m'izany koa le olona hoe miantso amin'ny telefona raha mahavoray izy antso rehetrarehetra ohatran'izany manko am'le olona hoe ao ambany miantso telefona de menomenina zao le mandeha telefona ohatran'izy ny tezeran'ny olona kanefa be de be le miantso ary zay mahatonga le hoe valiny tena ohatrany hoe mahitsy mba tsy tena hoe entitra aza indraindray le valy tena atao eto noho ny fotoana fa tsy hoe manteanao itsin-dalana fotsiny rehefa mamaly ny fantaniolana hoe sanatria ny vava ladendela manao resaka mpitolo fotsiny tsy hany mihitsy le izy ary eo amin'izay le lazaika anao zay hoe mangatà fotoana satria mba manana fotoana lavalava iresana nefa misy olona tena eritreretiny hoe ohatrany tsy misy lanjany le zavatra resahanao mandritry ny adiny ray aminy adiny ray sasany aminy ary za mampanabe averimberiko foana tadeo fa ty za zany raha ohatra ny tena marina de ao anatiny ty karazan'olona le teneniko ty misy aoko le hoe olona ndraindray ohatrany tsy mafetena fa ohatrany mora tesitra satria tena ohatrany averinao hoe amavan'ny olona le zavatra ataonao ohatrany eritreretina za tsy mangataka sarany fa farafaratsany raha fantatrao fa hoe mba nisy fahafahamponao na nisy hafaliponao na hitanao fa mba na misy fiatsarana hitondra fiatsarana fianao de tokony mba fantatrao zavatra ohatran'izany fa tsy lasa ianao mitsangana de lasa zay zavatra za tsy mangataka vola tsy any akory fa hoe anjaranao mieritreritra zany de teneniko mihitsiny zany lazako zany hoe nisy mpianatra ho andray mandeha tantaraky ny olona mihitsiny de tena hoe tena faly izy hoe samba tena mba niatrary hoe mba nisy ray mandeha ny ainao tena henoko maivana général de zao rehefa nanaritra azy teny mbavady io tovolahy io fa mpianatra le izy de nasiny manao filma izy de nasiny zavatra tao anatin'ny tanako tao vola zany so ihany afa tsy nijery so ihany afa tsy nijery ny antony zao natonga hoe so ihany jereko frena bus raha nijery amako de tena frena businao ve nomenao tanao de ohatrany hoe manamaivana nefa tena zava-dehibe satria izy tena hoe tsy mampanina azy ny mandeha tongotra noho ny hoe hitany hoe na tsara azy le izy tanao zavatra ohatran'izany zavatra manohina ny fonge zavatra ohatran'izany zavatra ohatran'izany tsy de misy hoe zay le hoe valim-pity fitiavana tokony valiana fankasitrahana zay zavatra fa tena misy olona indraindray tena za moa tsy teny aminy mihitsy no vina mitangana izy de lasa za tsy miteny aminy hoe inona na inona fa de hoe iny olona eny fe de manana eritreritra maivana mandeha mody adiny ray any resahany teo de lasa fotsiny izy nandeha zavatra ohatran'izany hitanao ary zany le fanabiazana ohatrany ararotiko mihitsy ny teny zany eto satria indraindray tena ohatrany io zay hoe ahoana marina tsara ary io zay foana teneniko averimberiko isan'andro andre matofilavianitra zany hoe tsy mampandrosatsika malagasy tingy de le zatra tolorana fotsiny le zatra omepotsiny zatra mandray fotsiny tsy mieritreritra misy hoe misy tampikasa sarana zavatra zambava de lasa de mandeha de mana de tony na ny saina ny fonina ny fanahany zavatra ohatran'izany tokony hoe zay mahatonga ny teny an'le mpianatra teo volafirena bus fe zay natokany so ihany afa tsy nijery fa efa nitranetrany fa zay jereko firena bus fa raha teo mbavady any nahitan'io de natoka ty hoeto fa nefany tsapaky misy fa hona alahelo le tovolahy ny antony de hoe satria ve hoe firena bus namena azy de ohatrany na maivana de ohatrany hoe tsy nirarahina na ohatran'izany zany andre matovilaviana zay nieritreretako azy kanefany io ohatrany eo amin'ny soratra masina eny tsy le manakoritsana vola be ry aloha ery akory ny tena kasitran'Andriamanitra fa le hoe le olona le hoe iny ihany ary mba nananany tampitiavana de iny latsainy Jesosy hoe iny ary mbola manana ataotsika hoe be lavitra ny fankasitrahana noho le olona manakoritsana vola hoe tiany hoen'ny olona rehetrarehetra ohatrany hoe ohatrany lasan'izay manko ny eritreritro satria miresaka andreto zavatra etrika ka mbola veriko ihany ty le hoe lafitsarany de hoe olona manana finiavana mba azo valy kansasarana tsara amin'ny zavatra zay ataony
mahay mitantana ary mivoatra mihatsara trany ny zavatra zay atao. Tena rajakanao hoe raha voajerevanao hoe olona mora teza de tonga de ohatrany de mety ny lafy ratsy no tonga de hitanao. Fa ny lafy tsara tena milaza aminao za rehefa namaky namaky ny boky sy nandinika an'ireo zavatra tena misy ato anatiny ty aniny ty. Satria hitako hoe iainako mihitsy le izy. Marina moa fa ohatrany hoe morotetra za ndray tsy mbo mitana heloka. Ary moa vetivety de misava. Fa iny le mitsapotra iny aloha de iny aloha de fa raha mahita iny kakory atao fa zay zany. Fa ny lafy ratsiny ihany koa nefa ndre matovilavia de zay veriny sainao tsara de azonao voina amin'iny fisainana iny. Zay veriny saina hoe tsara de tsy azonao voina amin'iny fisainana iny izy. Tsy azo ovana. Ary tena marina mihitsy zay mahatonga hoe na ny tenako raha de miteny zany. Ohatra fotsiny zao hoe eo amin'ny fifandraisana mivady ohatra. Avy miteny amiko mivadiko matetika hoe manao an'izao tsika manao an'izao de tonga de fa fata fa tsy maintsy mandaha. Kanefa ataoko hoe afaka 10 minitra de miverina amin'iny eny ary atao de fa fantatry mivadiko zay hoe io raha vao tenenina hoe tonga de teneninao tonga de mandaha izy fa rehefa aveo izy manao. Tanao zay le toe-po sy toe-tsaina ohatrany hoe nataon'Andriamanitra atao aminao fa tena hoe mila fehezana kosa le izy. Za ve indraindray tsy afaka hitsarany olona hoe olona tsy manana maizy azy, olona mora vadibadika. Ka eo ihany de fa tonga de manao le izy. Ka zay indrindra hoe tsy olona tsy mahay mandray fanapahan-kevitra fa mora vadika. Zany hoe am'le fifandraisako am'le olona am'vadiko zany ohatra tan'izay zavatra zany hoe le izy zany raha ny tena marina ary marina ny fijeriny tany amin'ny asa koa hoe io olona io sarotra komandina sarotra bakiona zany satria rehefa iveriko hoe za manana marina tsy azo novana amin'iny mihitsy ako marina satria sy lahatra mihitsy fa marina ny zavatra nataoko ohatra fotsiny zany ary am'izay zavatra zay de tena hoe rehefa tena olona miaraka zatra miaraka amiko de mahafantatra de fa tsy mampaninina azy mihitsy ohatran'le nitenentsika hoe masika bernono tamin'ny heriny iny afatra zany fa fantany afa tsy hoe tsy manana an'izay le hoe olona tsy manapa-kevitra olona mora mivadika tsy za mihitsy zay zany hoe tena le olona tena miaraka amiko ohatrany vadiko ny tena resako de fa fantany mihitsy fa zay fa ny anahy indraindray tena zay le zazaiko hoe ohatrany hoe tsata hoe raha vao miteny amiko zavatra tsaposiko anao de ohatrany tonga de mandaza fotsiny fa rehefa aveo mieritreritra de zako manina kosa moa raha atao fa tsy midika mihitsy tsy manana ny maizy azy zay zavatra ray azonao ka rehefa tena mifankazatra amiko le olona de tena fantany zay toetra zay de ozy aza taitra nareo raha manao zao fa manao io rehefa aveo satria ka tena marina fa zay satria ohatrany hoe le amin'ny voalohany iny fotsiny any ohatrany tonga de mitsamboatra fa rehefa aveo tonga de mandinika de hoe manina kosa moa raha atao tanao ka zay everina saika hoe ho tsara zay tsy azonao ovaina am'izay fa miankina amin'ny tena le olo ifandraisako de ohatra hoe mivadiko de miova de fa efa fantany moa zay raha vao miteny izy hoe anao zao de teny aho hoe tsy manao de fantany fa andendray ary rehefa aveo miovaraky ny toerana efa vadinao na amin'ny asanao na ny zavatra ohatr'izay mivoavy io eny hafa zay an'izay ny olo efa tena fankazatra tsy manana an'izay fijery mihitsy ary eo amin'izay hoe fifandraisana amin'ny olona roa de ohatrany hoe ohatrany fijeriny olona indraindray ohatrany hoe mangatsika amin'ny fijery azy ohatrany ka mampisalasala ny hoe fanehoany fitiavana ohatra fa raha ny tena marina mety eo amin'izay le endrika ivelan'izay fotsiny fa raha ny tena marina olona be fitiavana le olona manao ohatrany io hitanao ohatra hoe tia manampy olona tia ataoko hoe miraiki-po amin'ny olona koara mora miraiki-po amin'ny olona zay zavatra ray fa tsy avetrany de hitanao zay zavatra ray fa rehefa tena mifanerasera aminy ianao de am'izay izy fantatrao hoe ohatr'izao io olona io fa tsy araky nle fijery ivelany ka zay ny olona ohatrany hoe le mbola tezitra sy le kolerika io zany ohatrany amin'ny voalohany ohatrany manahirana be miaraka aminy hitanao ohatrany hoe ohatra fotsiny zao nanao famelabelaran-kevitra aho maly tanina sehatra anankiray mpianatra de osy hoe za de le olona mametraka manisy lanjany be deabe ny seho ivelany za ohatry afaka iresaka na ifaneraserana amin'ny olona rera fa za raha vao mijery fotsiny ny fiakanjonao ny fietrikao ny fiteninao satria ozy aho ohatran'izao ty olona zay zavatra ray de avetrany le mpianatra de taitra de hoe tsy manahirana be ve zany ahoana ny afantaranao ianao zany manana préjugé sy ny namany zao fotsiny namaliko azy zao zay ho any
rehefa hiaraka amiko anao de zay fa raha vao mijery anao fotsiny ka tsy araky ny tokony izy hoe mba olona manajo olo ty fa nane de fa diovany akanjony filaminy volony sisisa de miala tsiny fa zay ny ako tsara olona hoe hiara-iasa amiko anao ka tsy azoazoko ny fomba sehonao ivelany de fetana de mandany hiara-iasa aminao ampafirin'ny olona rehetrarehetra be de be eny anarabe eny ianao manam-pahaizana manana traikefa manana fahaiza-manao saingy tsy mifankalalanyko zavatra ohatran'izany ka ny tena tiako lazaina de hoe aseho lantsany io seho ivelany io fa zavetrany ka ndraindray zany le olona rehefa mahita ale miteny en'izay de ozy olona miavonavona olona tsy mahifandray aman'olona zay zany ny fahitanao ahy de tsy maninona fa zay andraisana azy fa rehefa tena mifandray tsika de mety zavatra hafa mety mio fa fijerinao ahy fa zay zavatray tsy miala amiko mihitsy le hoe za de tena manisy lanjany be de be mihitsy ny hoe seho ivelany zay zavatray satria le raiky anao zay hoe tsy afaka hiaraka hoe resaka na fanakalo hevitra na fanerasera foana amin'ny olona rehetrarehetra ka zay zavatray zany tsara ihany eto de tena ty de tena zay ny zaikana hoe tena za mihitsy hoa ty tsy tia baikony izy fa izy ihany no mitondra sy mitantana ny fiainany zay na tonga atao maramila tena hoe olona sarotra baikony io manamboarina anakiraha io ary anisany tena teneniko anao ny izy zavatra hoe tam'izany mbola hoe lieutenant na kapiteny na commandant kory ara tsy mipetraka mihoatra ny herintaona amin'ny toerana anakiraha de afindra toerana satria zay hoe sarotra baikony zay zavatra nefa za mavita zavatra fa ny tena tsy zakan'ny olona mihitsy de le zale hoe ohatrany hoe rehefa miteny amiko de le traika hoe so de tsy mety zany any zany sinitsety zany hoe za zany tia maneho hevitra de zay fanehoan-kevitra zay nefa le ao am'le maramila everiny fa hoe tsy manaiky an'le zavatra tenenin'le lehibe ako tanao da tany maramila tena io mihitsy isaka ny raiky amby folo volana 12 reheritaona de lasa na ny vady mantanako rehefa menimenina mihitsy simba daholo ny entanay ny afarany mifindra foana am'le mifindra foana de farany de teny kakory atao fa de zay aloha zavatra nisy fa de rehefa avy eo am'izay avo hoe fa tonga tany amin'ny commandant tany efa niasa tany amin'ny état-major sana am'zany de tany tsy de nihetsiketsika firy fa ny zavatra hitako fotsiny kosa de ity andre matoflavy ohatra ny ararodiko ihany koa le fotoana ny zavatra tena tsapako teo amin'ny fiainako tamin'ny maramila de ity rehefa misy toerana sarotra na manahirana ny zavatra mitranga ao za no alefao zay le olona le hoe kolerika za no alefao satria le olona kolerika koa matetika manana fahasahina samy joro anaty mitranga ny zavatra mitranga ka zay ny atoko zay tsy ny lafy ratsiny foana fa zany koa zao nisan'ny karazany hoe lafy tsara zavatra tena ny aina koa le izy ka de ohatrany hoe afaka mitenen'le izy ny antony teresahana zavatra zany zay tsy fianavana te deradera hoe ohatr'izao ny tenako ohatr'izao fa zao ohatrany hoe fanabeazana ny atsika ka mety tonga de ho tsapanao hoe avy hatrany hoe ny olona sarotra baiko na azy avy hatrany de hoe olona tsy mahavita azy na olona manahirana manao zao fa olona azo lazaina mihitsy hoe vonona ny andray andraikitra ary ijoro amin'ny hevitra zay ijorony zay zavatra zay zavatra ny ainako zany ahafahako tena miteny azo mazava tsara mihitsy ka zay tena everiko hoe tena zava-dehibe zany tempatovolavena ary zany ny antony tena hoe resahantsika antony hoe toe-po sy toe-panahy misy tony tena mazava mihitsy ary zay de raha ohatra efa mandeha de mandeha fotoanatsika de raha seho ivelany am'izay le hoe lafiratsiny zany de hoe olona sarotra ifandraisana izy raha ny fijery azy de zavatra zay tanao raha voajery ivelany fotsiny ny ataonao zay moa le seho ivelany le lazaiko teo de tonga de zay ny ataony hoe olona sarotra hitanao za zao mahita fotsiny misy olona rehefa tonga ho amiko izy de zao foana ny ataony tsy mba naposika ohatr'izao mihitsy ianao generaly zany generaly zany amiko ohatrany olona mbola mahay fandraisana ve zany olona taky zao sy taky zao tonga de misy sary any an-tsainy de gaga izy rehefa miresaka amiko eo tena gaga mihitsy hoe tena tsy naposika zay ara le izy sary hafa no hitany sary hafa mihitsy no hitany tsy apoiziny mihitsy tena tsy apoiziny ary tsy ray na roa na telo na efatra fa be dehibe mihitsy ny manao zany hoe tena tsy naposika hoe ohatran'izao no zany hoe generaly Ramakavelo zany tsara ny resahana antony de amaranako azy de afofikesiko hoe eo amin'ny fiarahan'olon-droa de miezaka mba hisiny ny fifankakezana po za zany miezaka mihitsy hisiny zay miezaka mba tsy hisafoaka rehefa misy zavatra toa tsy mahafaly mila fiezahana
za de miaina an'izany amin'izao fotoana izao mahay miala tsiny sy manao azafady za de manao an'izany zavatra any a miezaka mampirisika raha mba misy zavatra mahafapo nataon'ny iray teny zany mihitsy zavatra iainako mihitsy amin'izao fotoana izao de io zavatra soratako eo zay zavatra satria koa ny olona moa rehefa manomboka hoe mialehibe miaantitra de manana zay fijery hoe tambola fatandrano ohatran'le mitritritra misinsisa kanefany rehefa mialehibe ianao miaantitra de tena miova mihitsiny lasa amin'ny ataon'ny vazaha hoe filozofa lasa mieritreritra foana lasa mandinika lasa mamakafaka tapitra ny tapany voalohany zay ny tapany voalohany hidirantsika ny tapany faharoa zany hoe andraisana ny SMS avany aminareo mba hovanina omenanao ny adresse mail ny fandarana mba hovanina @yahoo.fr M lehibe fitomboany mba hovanina @yahoo.fr zay de vita mba hovanina de ialana tsiny ny tsy famakinana ireo fanafiziteny be de be izay tsy fantatra de ialana tsiny ireny satria mahatonga anay iakanakana eo mpamakina azy lany andro amizay tsika mampalahelo ny tovovavy kely aty aminay satria be voka tsy manambady ary ny toetran'ny ray aman-dreny koa de tsy mamely satria ny reny sasany rehefa tsy ao ny vadiny de mampiditra lehilahy ihany koa ka de tena mampalahelo aty Moramanga mampalahelo be zany mba ovaireny toetra mampalahelo be zany satria io tokantrano inge no zay kolom-piainana amin'ireny tovolahy zay fa resatsika eto foana aza mba mampiseho ohatra ratsy amin'ny zanaka mba mampalahelo be mihitsy zany tsy fakatahaka zany moka ho anatra ohatsika rehetra zay manaraka ny fandarana za manambady vita soratra rony zanakay manana olana satria de nahita sariny vadiko sy ny vehivavy sipany tao anatin'ny fitoeran-dambany ka rehefa mba nangataka fanazavana taminy de noroahany sady nodaroany ka vaky ny loha inona ny tokony ataoko de iny de nitana aloha makany amin'ny dokotera de mangala taratasy fanamarinana fa de nisy vaky ny lohanao no ny eritreritra nataon'ny vadinao ampieritreritra azy zavatra satria raha ohatra ka hoentinao mitoro zany mety sapony sy ho vadinao eo sahako ny miteny zany matetika nefa ny vehivavy ny mampalahelo de hoe sa manao an'izay satria hoe mety ho tisitra amin'ny zanany hoe niny ihany napiditra ny dadany imponja ohatra ohatra ny miaritra ny mafy ao le renim-pianakaviana fa za kosa de tary ndefa miteny foana eto matetika za anatina tambazotra miady amin'ny eritreritra niady de lazaiko mihitsy hoe tore ary zao nie le olona mpiarahamonina koa nge ndre matoa filaviana tsy teny ara le raha matoa ny mpiarahamonina afaka milaza mihitsy hoe no ny eritreritra nanjo azy le olona eo kaikina eo de nanao ohatran'izao zany ane ny fiarahamonina rehefa hita fa misy lesoka tsy mety de mba mandray antsara koa anao de ianao mihitsy am'izay tsy tezeran'ny zanany le renim-pianakaviana fa ny manodidina ny teny tany fa tsisy zany ny atao fiarahamonina tsisy raorao mba miaraka mifanampy rehefa misy zavatra ohatran'izany voina ange zany voina iaraha mitondra ny vadiko matetika tratrako mampirafy indimy zay ny fantatro de mifona izy ary mamela azy de tany sabotsy indray de nisy nandefa message izy ary hitako de avy eo natsoko le vehivavy ary nilaza tamiko fa hoe ny vadinao teninona fa izy nanadala inona ka ny tokony ataoko zay efa vita mariazy ka marina le izy nge eto efa tsy sasatra mihitsy ka niteny zany raha olona vita mariazy dikan'izany olona vita soratra de mandehana ho eny amin'ny trano arzo de laza hoe fa ny olona mpangalabadin'olona na tiany na tsy tiany tsy maintsy migadra na farafahakely ny efa-bolana na enim-bolana tranomaizina zay fotsiny rehefa zay ny aendro ny vadinao de zay anaovana azy rehefa le vehivavy manadala ny vadinao mety saponja endro vadinao eo lehilaza manan'olo tiana tena fankaty be zahay rehefa fantany fa tena tia azy de lasa somary mamolaka izy vao misy faute kely za de tsy hiteninana na anaovany valibaraingina rehefa miteny rehefa miresaka amin'ny telefônina zay de anaovany valibaraingina za tesitra de tsy niantso azy tsony de lasa izy foana indray no miantso indraindray za tsy raisiny rehefa miantso de malahelo be eny ka io le ohatrany rehefa ndresasika tamin'ny herina io le sava amin'ny rakotra
le karazan'le olona voalohany io le lazaitsika hoe sanga io olona io zay zavatra zay ny mahatsara antony fandarana antony mba hafantarana ihany koa mba eritreretiny hoe iny raha manao an'io tsy de hoe tena hoe tapaka tarangana vita teo e fa mety mbola mieritreritra indray de indray miverina kina moa ny olona izy moa ny olona tsy famaly mila hoentina mbavaka ny lehilahy malagasy fa tena tsy ampirebireben satana ny raha vavimbady ny any no ampirafisany azy zay any kosa aloha de tsy mety mihitsy fa zao ny any tena mahagagandry matofo laviany zao olona piravavy de fantatro zao vadiny ravavinao de anaiky an'io vadiny io no io vadiny ravavinao io anaiky an'io zodanao ny any tena ataoko hoe tsy misaina marina fa le lehilahy aloha fa tsy misaina fa le rahavaviny vadiko io de tena ilona tena tsy misaina mihitsy ary ny ataon'ny malagasy nge hoe mpamosavy malemy ny ao an-trano ihany ny voreny dray mihitsy lehilahy roa amby 70 taona rehefa mandray fitenenana na mamangy fahoriana dia ohatry ny mangovotra kely foana inona no tokony atao satria ianao zarokelatra tsy matoko tena zay fotsiny de zay fatokisa teny zay zao hoe rehefa zay raha vao miditra fotsiny ianao de zao foana atao saminy olona ny soranteny menaka zao kina ny ampangovotra ary didiny lehilahy mandray fitenenana ianao ihany mampirisika antena zay le hoe teny fampirisina ny le matofo laviany ary zay tena ilaina mihitsy fa raha vanao zay foana toko mpianatra raha vonareo anao toana karoka zay nataonareo fikaroana nataonareo ke fa mangovotra vao mahita an'le mpitsara efatra etsy aloha etsy de tsy andeo zavatra ho ataonareo satria nareo tsy matoko tena fa raha vao tonga anareo de manjiny tsara izy efatra amin'ny rahalahy reo na izy efatra mianadahy reo de rehefa miteny tenena miadana de lazao tsara ny drafty ny karoka nataonao de aza mihoatra ny fotoana lazaina hoe 20 minitra ny menanao naovanany fa ho hitanao fa azo mention très honorable ianao rehefa avy eo satria matoko tena zay ny fatokisa tena zay ny le fahasahina mijery an'le olona fanandrina amin'le olona de fa matoko tena ndikan'izay de rehefa avy eo rehefa miteny miadana sy mazava tsara olona matoko tena miteny miadana zao fa le olona miboretika be reny balatsa badalela tapoko zao nefa olona tsy badalela koa de tena hita hoe olona tsy matoko tena de matavatra ary le olona miaraka aminy koa tokony ampirisika azy hoe nefa le nataonao ka zay hoe fampirisihana teny fampirisihana tena ilaina mihitsy satria indraindray ny olona koa tsy miteny azy an'izay otsinika ve fa misy vehivavy manoratra otsinika ve izy fa misy olona anankiray zay milaza fa tena tia sady misisika mafy za nefa tena tsy tia azy ary tsy mitempo amin'ny mihitsy ny foko mba hatoroy hevitra de rehefa tsy mitempo amin'ny fonao de aza raisina fotsiny ny antony iny ianao ndraisako antso tsy mampitempo azy tsy lasa hitondra fahatezerana fotsiny sy fahasoretana midika izy ianao raha miditra rehefa tiavana mihitsy za tompoko tovavy 70 taona de mbola tsy manambady de za tompoko karazan'ny olona misy de mora malahelo olona misika nefa mora malahelo masika ozy izy nefa mora malahelo de inona ny tokony ataoko mahatonga rehefa misy tovolahy maniry ampiakatra de tsy saza de mitomano be sady manenina hoe naninona azy zany no nyainan'iny tsy mahatoky mihitsy de ianao sao de ao anatin'le manana toepolo endresahako teo le vonresantsika teo fa zao mahaiza mifehy teny io nge araky ny tenitsika eto foana de matovy lavy tare ratsy ny tazovana fa nitoetra ratsy raha niverina ho toetra ratsy tazovana foana araky ny lazaiko anao teo hoe rehefa manomboka mitombo taona de fa miamiova na ny fietriko na ny fisainako sy ny nritradretra zay vehivavy 20 taona za tsy mbola manambady ny olako voafitaka foana rehefa mity tena manomeza faratampony fitiavako mba hovanina ny fiarahana nefa indrisy de zao hoe tombavaka amin'ny fiainanao de mangatah mihitsy amin'Andriamanitra hoe mba olona tsy hamitaka anao le izy nge matetika ny olona ohatrany tsy de manditsy lanjany le hoe mitondra mbavaka ndray matofo lavy tena Andriamanitra io nge tena azonao iresahana ohatrany ianao miresaka amin'ny olombelona io hoe miresaka mitady ianao ve de mbola hitady hoe ahoana tsara ny tenako raha tsy hoe tsisy fanakakezana pona reo menaka fa zay Andriamanitra tena hoe rehefa vonona ianao ny vavaka de manoatra lavitra ny dada ohatrano tena azo resahana ile midira amin'ny efitra mangingina de ianao miresaka zay tena azo atao mihitsy za de miteny anareo anjany foana eto mbavaka aho fa tsisy fiainana hoe Andriamanitra miainy vavaka rehefa tena hoe anatin'ny finoana ny tenenanao azy za de miteny an'izany nasen'ny vadiko miala amin'ny asa koa fa hiaraka hiasa tena aminy ny vehivavy ka mahatahotra satria ho lasa patron ko izy zany
tena tiako nefa ny asako na dia tsy dia tena be karama azy mba torohevitra azafady. Dia zay fanarahanareo mivadiko raha olona miray saina nareo mivady tsisy tsara ohatran'izany satria mifamenona ny mpivady fa raha ohatra ka olona tena hoe samy manana mihitsy ary indrindra hoe olona samy manana maizy azy hoe tena samy mazava ny fijeriny dia alao tsy miara-miasa satria anahirana tanao za zao miteny foana zay mivady mifankaty fa za dia miteny mihitsy hoe tsy hay hiara-miasa mihitsy zay mivady satria tena hita hoe izy tena manana ny maizay azy enjana dia enjana za manana ny maizay enjana dia enjana dia raha ny lafiny asa tsy tsara zay zavatra ray fa raha ao amin'ny lafiny tokantrano dia tena samy manova toetra mihitsy hoe za maray mpianakavia za izy mariny mpianakavia dia hafa indray nefany ao tsy misy anjany zavatra mifanohitra any fa tena ao zay mivady indray dia tena mifanampy mifanara-tsaina sy ny rehetrarehetra azo itenenana azy fa le lafiny hoe asa tsy mety aza aloha dia milaza mihitsy dia tsy mety dia mialatsiny afa miteny izany zavatra kanefa zany ny ainanay ina moa ny olana amin'izany rehefa zay mampandeha ny tokantrano rehefa zay samy mampandeha ny andraiky satria ny adidy zay sahaninay any amin'ny setra misy anay zay ny zava-dehibe. Ny tsara n'ity koa jerena le asa hoe tena asa mahavelona foana ve misy foana ve le asa tena satria raha ohatra hoe misy tsindraindray le izy dia alao le ramatoa miasa amin'ny asamborao ihany misy idiram-bola isam-bolana dia ry satria raha miara-miasa ako midoboka dia indray midoboka ao nareo zay koa aloha marina tena marina zay tena andre matofolavian'izay tena marina zany. Inona tokony ataonay fa ny rahavaviko ampanambadiana mitady zavatra aminganana anay foana zay tsy ao matetika dia simbasimbany ny fanananay misy mahita izy nefa izy dia miresaka be dia entsoa indray mandeha ny ombonana manao fanasana ohatra hoe ndao mba hiara-tsakafo dia atsony dada sineny dia atsonakitsy mivady dia nay ohatra dia ny antony tena mpananaovana ity fanasana ity ry dada sineny dia zao zavatra mitranga paraitapo ve moa tsy mba mety misy olana ihany fa ny zavatra misy dia zao tatarao ao ina ny olana misy ray mandeha ny ombonana mbola ampiavana anareo ko ina mahasarotra an'izany zalao taon'izay kisitina be dada na dia efa miezaka manao raharaha sy misy mianadesona aza mahavita amin'ny teny mihitsy izy indraindray hoe zazalika hono za 13 taona vehivavy 3e tena tsy mety zay ngele teny fampirisina ny mampifanakaike-po sy endriky ny fitiavana fa tsy ny fanam-pepona ny fanambaniana ny fanalikana aloha ampiasana ndraiky io ny voambolana fampiasany izy zany ny alika voalohany ka izy ny teraka azy tsy mety zany zay izaho izy manambady ovadiko io vadiko manitsakitsaka anafoana efatra zao ny zanakay isaky ny 2 taona zanakay farany fa raha zao tratrako mihitsy izy zay vita sohatra sy mary azy tena malasa fisaina nange ndray matoflavy ihany ty hoe vady manitsakitsaka lehilahy manitsakitsaka vehivavy ty nefa olona vita mary azy efatra ny zanany dia raha sanatry ny vava ladindela raha dia tokotany dia makaizy za miteny amin'ireo mpivady reny foana hoe ny mpiainanareo mivady dia ireo zanakareo efatra nomen'Andriamanitra anareo ireo ny adiditsy andraikitrareo matoana nanaika hanorona tokantrano dia efa vonany andray adidy raha tsy vonany andray adidy aza manambady zay dia efa teneniko foana ny tanora raha mbola hanohy ny fiainanao hafahafa fonenao tokantena aza manambady fa raha ohatra kosa ianao manapa-kevitra hoe manomboka eto dia mamadika pejy dia afa ny atoko fiainana vita zay ny kilalao vita zay ny fanarana-po amin'ny zavatra atao hoe tsy nety avy dia mba maka an'izay fanapaha-kevitra entitra sy mazava zay hoe manomboka eto ahako anorona tokantrano pejy vaovao nosoratanay mivady manomboka eto zany inge zavatra zao tao za dia milaza foana rehefa mbola tsy vonona mbola vonona aza mba manambady aza mampijaly vady aman-janaka tompoko onao mon général olona ohatrany ahoana ny tokony hilatsaka député ekena ve ny olona tsy manana diplôma na CEP aza tokony mba asiana fepetra ihany ka le izy eny zao hoe amin'le hoe zon'olombelona na hoe zoan'ny olom-pirenena no milatsaka ho fidiana na mpifidy la mifidy zo fototro zany
tsy azonao mihitsy na olona tsy nandia fianarana reo ka mieritreritra zany de mba ilatsaka solombavam-bahoaka satria any mahazo vola any vetivety de miova ny fiainany any de zao tsy afaka mihitsy ianao manao zany mety konge izy tsy maintsy manana diplôme fa manana traikefa ary mba nivoatra be any nge tsy voatiranana an'izany diplôme zany fa traikefa sy fiarahamonina ao anatin'le ka zay indrindra ka le mahazo fototra azy ny tsy azonao amoahana lalàna mihitsy asianao vepetra raha tsy manana faripaizanrotrao raha tsy manana tsy azo zo fototra tompo rehefa feno 20 taona izy olo-pirenena no zo entiny zon'ny olo-pirenena de mahazo milatsaka izy na ilatsaka filoha-pirenena azy izy nefa tsy manana programme tsy manana olona tsy manana antoko politika fa asakasaka ho ifidy azy zao izy zao tsy manana CPE nefa manana 10 tapitrisa ka zay manana traikefa zany nazony an'izay ka ny dikan'izany mety hoe mety tsy nandia fianarana izy fa mety mba manana amin'ny fahalalana amin'ny mahafahalalana azy ankapobeny ohatra fotsiny fahalalana ananany ohatra de ny fiarahamonina ananany traikefa eo amin'ny lafiny fiarahamonina ananany traikefa ny andraikitra zay mbe fandraisany tao anatin'izany kina masakana ina kosa moa sakanazy sy lasaka solombavam-bahoaka misy manana doctorat tsy manana 10 tapitrisa ka zay indrindra tsy mifanana de diplôma fa ananam-bola Andriamatoa Flavia zay kosa aloha marina zany fa ny apetrako tsara mahazo fototra azy hitanao be de be le olona minimenina am'reto le milatsaka amin'ny anarany tenany manokana fa tsy natolotry ny etoko zo fototra zany tsy azonao sakanana asianao fepetra fa hoe rehefa tonga any amin'ny anteny miram-pirenena izy any ianao afaka manao lalàna hoe raha olona nandeha amin'ny anarany tenany tsy mahazo miditra any amin'ny antoko politika manatevin-darana any fa raha nareo samy nandeha amin'ny tenany manokana nandeha ikambakambana anao groupe parlementaire ahoana kosa moa nisakananao an'izany izy efa zany de tonga ao izy de hoe zay reto indépendant nandeha tamin'ny anarany tenanay manokana de mba hitambatra zay anao vondrona parlementaire ary am'izay fotoan'izay reo de afaka tsara mihitsy izy maneho ny heviny afaka manoana izy afaka manoana hoe mampandroso afaka manoana koa mampikatso zay azony atao tsara zany za vehivavy efa manambady ny vadiko de olona mora tezitra ary ny teny avoaka ny vavany de teny mandratra ary rehefa atao an'izany de mitomany inona ny tokony ataoko fa zay ny fiainana izy le izy mba avy eo za ozy izy tambatambazana fotranao zany mifona de eny ka zay zao ne zay nge fandrataitsika teo Andriamatoa Flavien tsy misy olombelona ho tonga lafatra misy ny lafy tsarany misy ny lafy ratsiny le izy tonga de mivazavaza be iny le lafy ratsiny fa le izy manampitamby iny le lafy tsarany zay ny jereva anazy zay ny maizy azy za tena mora tezitra nefa mora malahelo ihany koa tsapako fa manimba ny atezerako ary matetika dia foizako ny zavatra maro zany tanao za zany am'izao fotoan'izao de tena miezaka fa tsy mora tezitra fa tena henoko mihitsy hoe tena misy zavatra tsy mahasalama azy izy tsy mahatsara ny vatako ray manontolo mihitsy indrindra ny foko de tena miezaka mihitsy tsy ho tezitra ary nataoko hoe tezitra vetiveta de misotro rano de manao zay mitony de mivavaka de mba ho tony fa tsy mahasoa mihitsy le izy movy afa miaraka ny olona be fo sy ny olona mora tezitra le olona be fo le atao hoe olona be fo ny fandraisako azy olona be ranomaso olona mora mitomany eo ne de be fo hitanao vozavatra kely de efa mirotaka ny ranomasony de efa misentrosentro sy ny namany fa hafa le olona mora tezitra tsy mitovy ny be fo sy ny mora tezitra amiko zay ny fahitako azy le be fo tena voa na mijery sary ataotsika mijery film fotsiny de efa milatraka ny ranomasony be fihetsem-po zany zay ny tena maro afaka miaraka avy eo ina moa manina moa tsy afaka hiaraka rehefa tena fantatonga efa zay ihany zay satria le mahabe fo azy iny izy tsy hoe anapotehany hafa na anibany hafa azonao fa tena efa toetra voajanahary eo aminy le mora mitomany mora malahelo hitako zay sakana am'izany ia ity ny SMS farany vakitsika dia alana tsindro SMS maro be tsy voavaky ireo
misy reny mpianakaviana iray tsy mba misy firy ny fifaliana amin'ny zanany fa de vava Yeso latsa teny ratsy mihitsy aza no ataony amin'ny zanany afaka miteny ve zay mahita sy mandre le izy zao fotsiny ampitandremako an'izany reny mpianakaviana zany ary rehefa ho lehibe reo zanaka reo ahita raharaha ianao fototra aminao daholo ahita raharaha ianao amin'izao fotoana izao indrindra mba tofilavie misy zanaka vava mamelaka tahamaina ny reniny misy zanaka lahy manao totondry amin'ny dadany noho ninona noho zay le hoe tamin'izy mbola kely ateo amin'ny adolatsento nataon'izao nataon'izao de zao mihitsy ny tenin'ireo zanga tsy ho lehibe mbola nefa n'izany mbola mitokantrano dada sy neny izy zany zany mamelaka tahamaina ny reniny zany na zany manao totondry amin'ny dadany zany za de mampitandrana foana ny ray aman-dreny le manana fahasiahana diso tafaotra amin'izany mbola ho lehibe nereo ary amin'izay talohany zany hoe kazo tanana na iteny manao teny hafahafa amin'izay tsy mba fanao ny tanorana izy zany taloha tena misy ary indrindra ny tahotra ny ozona fa amin'izao fotoana izao ngamba ny tanora amin'izao fotoana izao tsy matahotra n'izany ozona za miteny foana ny tanora na tsy manozona anao aza ho any reninao na tsy manozona anao azy dada milatsaka ny ranomasiny noho ny alahiriny tamin'ny zavatra ny tenenao nataonao tovy leny tamin'ny osiny iny fa tandremo iny ranomaso latsaka iny tandremo tapitra ny tapany faharoa andao hidirantsika ny tapany fahatelo zany hoe andresina ny antso avy any aminareo dao ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana mba hovanona ny 22 443 90 sy ny 22 442 09 andrara telefona idirantsika mivantana atao anatin'ny fandarana rehefa renareo amin'ny alalan'ny telefona ny resaka zay fanaovana dia vonoy ny radio na manalavitra ny radio ianareo fa manjary misy ny fahasarotana mifandraisanareo ny antso raha ohatra ka fanakaikinareo miraba tompoko Paovanno Yentuk mafimafy kely azafady razonao averina kely mba ho mafimafy le izy amizay re tsara zafady indrindra fito amby roapolo taona ianao telo amby roapolo taona tsy maninona mety zany mety zany fa tsy olana le misy elanelany be ny tsy mety ohatra hoe ianao zokony 5 taona na zokony 10 taona tsy mety fa raha izy indray ny zokonao 5 taona na 10 taona de mety zay foana lehilahy foana ny tsy maintsy zokony fa raha tsy ray volana zany tsy olana mihitsy zany na ataontsika hoe herin-taona raha mbola tsy olana ny zany herin-taona roa taona fa raha 5 taona izy efa sarosarotra kely ndao fa tisy sorana fa moniko tsika amin'ny fandraisana ny antso de afaka mivalapatra tsara aloha tsika eo anatin'izay fotoana izay tsara ihany manamarika fa miverina fandarantsika isaky ny alatsina ny alina amin'ny valosy sasany de amin'ny artibilève ny tolakandro miaraba tompoko miarabanao zeny tompoko miananao mafimafy zany mianao le toetrany généraly teo de tena toetra le vadiko mihitsy de nolana amiko nefany de indroy izay miala voaroka tamin'ny asany andeha izy ohatry rehefa hoe marina de tsy manaiky tenenina mihitsy zany hoe eo ambany fifehezany lehibe ana lehibe ary le olona de ohatry hoe rehefa marina ty de marina de tsy mety izy de zany tena olana amiko fa mitoetra ndrehetra zany izy tompona andraikitra mahay mikolokolo makarakara ny vady aman-jana sensible de fitiavana fa io olana io zavatra anankiray zany mampanahy foana satria fa nitelo ny asany idira zao ny asany am'izao zay tompoko mba anaovana inona zany tokony antsinana azy am'izay toetra entoko le izy zay zao ny anisan'ny tena hoe ny tenenako teo hoe mikasika manokana
zavatra misy zany tena zavatra misy zany matoa tena teneniko satria zavatra iainako zavatra toetako le izy kanefa le izy a de lazaiko anao fa hoe marina tena nyteny teo tamin'Andriamanitra Flavien fonja hatramin'ny maha-kapiteny a isaky ny 12 volana ray herintaona de afindra toerana fa hoe olona sarotra baikona zay mba tsy tenenana hoe olona mamaly valy zay zavatra tena hoe fahotana mahafaty ao amin'ny miaramila kanefa ny a za tsy mamaly valy fa milaza ny hoe fantatro hoe zavatra marina de ohatrany hoe tsy maintsy tapina ambava vena manana ny marina ary ianao zany zavatra kosa tsy nekeko misy hoe fantatro fa manana marina nefa de hitsahanao fotsiny satria hoe za ambany gradony anao za tsy manaiky an'izany raha ho sazianao de sazio tsy maninona ekeko fa nasajiana fa ny tena matsika miantso ty zao ahoana tokony atao satria tsy tovy amin'ny toerana tsy nitranga nisy ianao izy de averenao amiko tsara kely hoe nina teneny teo zany satria hoe voaroka intelo ony izy vokatry fananany toetra ohatrany toetranao zay de voaroka intelo le tovolahy eny de rehefa marina ny azy de marina de tonga de voaroka izy eny de zakana fotsiny zay matompona andraikitra anao tompona andraikitra amin'ny fiesika ao fiteninao sy ny zavatra ataonao anao fa tsy misy tokony hoe mampalahatra ny lazaiko anao ohatra ny karazana voaroka nge zany hoe isaky ny herintaona de mifindra taona ny lazaiko anao teo hoe potika ny entanay ohatra ny sasany izy zany na mivady aman-drano ka raha nanomboka menimeny mihitsy de manano de ianao io toesainao io ihany de io sainanao io ihany de zao marina zany mitovy amiko fa ny anahy tsy voaroka fa mifindra toerana potika de olo ny entana zay le izy ia ny antso manaraka indray ary miaraba tompoko allo ia mbola tsy tafiditra 22 443 90 na 22 442 09 fandara telefona idiratsika mivantana ato anatin'ny fandarana miaraba tompoko salama tompoko mba hovanina tompoko mba hovanitsika rehetra ien tompoko le resaka farany teo za koa zany de ohatr'izay ny a rehefa marina de marina za zany ohatrany tsy mety amin'ny saiko zany hoe ndefitra ve sa hoe anaiky a satria ambany fifehezanao tsy mety amiko zany fa le izy koa zany ngamba mety hoe ny marina amiko mety tsy marina aminareo ohatra de zay mahatonga le olona tonga de mandroka fa za zany mba teteny an'le mahady mivelona kely teo sa madama hoe tenenino izy a ahity kely izy hoe rehefa miresaka de ataovy amin'ny fotony fa tsy entina hoe mamaly be zany maneho an'levitra ao zany ianao a ohatra hoe misy zavatra hifanankalozan-kevitra eo de ianao zany a miezaka tony a de milaza an'le marina aminao fa tsy voatery anaiky anao ny olona fa ny olona manana marina de ianao zany tokony manaiky hoe rehefa tseto zany aloha ny marina iarahana de manaiky fa le izy aloha mafimafy ihany ianao ve efa mahita hoe tsy mety de anaiky fotsiny sisy fa atao amin'ny fotony fa matetika koa mantsy mahatonga le tonga de lasa andraisan'olona décision dandray tsika miaraka amin'le feo avo de avo zakan'ny olona le marina tena marina mihitsy tena marina mihitsy zany lasay zany tena marina nge zany dandray koa anao mba hoetipody satria mbola pipony eo ihany de farana anao mbo tsy maharitra koa marina zany ia mianaraka indray ary asesesitsika zay antso tafiditra satria sarotsaotra miditra amin'ny antso rehefa ohatran'izao satria be de be nareo ny tehitra miarava tompoko mba hovanina tompoko saika mba hoe iresaka amin'ny général fisaky ny amfisa tompoko le afaka miantso anazy tsy efa nazy numéro-any ihany amanko ia isaky ny amin'ny fito sasany maraina ka hatramin'ny valo a de amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa ny tolakandro eny tompoko ia eny ary mankasitra isaky ny famarana fandarana moa tsika de miresaka amin'ireny foana hoe ahoana ny atao rehefa te iona aminy a de arahantsika reny toromarika reny miaraba tompoko salama tompoko vanina tompoko saka nandefa message fa tsy be de be tsy zovaky satria voafetra ny fotoana atsika ia miananao zay miara-mipetraka ray lakoro amin'ny rafozako rehefa ray lakoro eto zay de marito aloha fa le rafozako efa tsy fianahitry ny voaloha efa vady zay a fa ohatrany ampifarahan'ny kolaka foana zany zay moa fa zavatra tenena amin'le vadiko foana izy
rehefa miteny ezaka miteny andavady fampediana mafimafy kely azafady rehefa miteny andavady koa fampediana ho zany zao dia misy fotoana izy miconfondre ihany hoe tena marina zany hoe mbola tsy misy mihitsy soratra avy amin'ny mama na avy amin'ny anabavika na sy mitokantranontsika zay aloha tsy hoe sahirana na ohatra zany fa dia tena hoe hanany le rafozako tena tiana mihitsy zany dia tsy hitako hoe inona no atao amin'ilay vady satria izy rehefa midina any dia sorisorena be aty amiko foana izy dia le rafozako kosa mba miteny amiko hoe zao no tiako na ohatra zany fa any amin'ilay vadika izy no miteny dia ilay vadiko no miteny anahy avy eo dia zany ohatrany hoe tiako fa lasa ohatrany hoe mampiady dia zay ny azatafevitra hoe inona no tokony ataoko manofa trano nareo sa trano anareo nipetrahana trano anay ka le izy a ny fiheverako hevitro dia manatona mihitsy an'le rafozanao ianao nge zanany hoe mba ohatra mba misy zavatra mampalahelo ary mama na ronenjy fiantsonao azy a zavatra ohatran'izao maray aman-dreny sy zanaka atsika ray aman-dreny ve moa tsy mitady atsara ny tokantranony zanany dia zay ny mba antony anatonako anao mba hiangaviako raha toka azo atao ny hoe anina ohatran'izao hoe isaky ny avy ety aminao ny vadiko a dia za foana na ohatrany hoe ilany ihany dia tsy fantatro moa zay resanareo mianako zako tsy manontany fa dia mahita an'le fihetsany fotsiny azy le zavatra teneny dia ohatrany lasa fitsainy hoe fa inona ary ny zavatra nyresahana izy mianaka tany amin'ny mahazanaka amin'ny maharenenao a dia zay ny anatonako anao zavatra ohatran'izany iny miarahaba tompoko allo mba vanina to tsikerehitra tompoko mba sakitra ny général fa ahitana torohevitra mahasosy mahafinaritra zany le fandaharana misotra tompoko dia mba ho elavelana moa général misotra indrindra tompoko misotra miantso manaraka indray satria fankasitrahana reny ilainy reny fankasitrahana ireny satria mampahery ho an'ny olona ireny miarahaba tompoko manatra tompoko mba ho vanina moa général mba ho vanina tsika rehetra tompoko ho ana valy fanontaniana ho an'le madama voalohany indrindra hoe valiny raha mbola misy sentiment anazy ianao aloha dia reto le izy satria efa vaky ny lohanao zany fa ho anahy na vita soratra ianao na vita mariazy a raha raisiko amin'ny tenako hoe mahakasika ny tenako zany mandratra anahy tsy amelafo izy la tsy migaty dia hoy zay mensanao hoe raha mbola hitanao le sary alay faharoa raha misy olona nahita vavolombelona io ny lohanao fa vaky raiso iny olo ino vavolombelona dia da natoroy le vadinao tsy fatako ny zanako na firy taona fa mamy ny zanaka raha sanatria ianao ka maty a sady dio fa hidaly reo sady reo sy raha tazaina raha vaky dia hoy zay mensanao hoe amin'ny tenako le izy nandona be ho anahy le izy raha nahenao le izy a dia hoy zay mensanao hoe torio aza nampiantso ray aman-dreny zany akory fa toa dia ianao vatana mihitsy ny zany makany ny dokotera maka certificat médical dia torio a dia maka vavolombelona sy nahita hoe io ny lohanao fa vaky zay fa dia mantasitaka ia misaotra ny fandraisana anjara to ilaina daholo inge izany hoe fandraisana anjara mba toro hevitra atao hoe ny hevitra tsy azo ty amin'ny olombelona ho ny toy ny obolandrazatrika zava-dehibe fa dia mankasitraka anao tompoko miarahaba tompoko zay le eo amin'le mitoro vady le izy zany ohatra mbola sarotra be amin'le vehivavy gasy mihitsy zany hoe mitoro vady tena ohatrany hoe mametraka fitsarana eo aloha zany hoe mianazy ny fitsarana zany lasa aloha hoe ahoana moa vadiko dia ho toriko any ahy zany tiako tenena amin'le olonan'le lehilahy mamono vady regny sady dionareo tsara fa vehivavy no mitondra anareo folovolana vehivavy ihany koa no nazahoanareo taranaka dia tady dia tsara fa mivavaka andreo manalo izay vehivavy rehetra na ny vonono vady anaty ny vonono vady dia mivavaka ho andreo vehivavy mijaly rehetra reny fa Andriamanitra mamaly ny tananareo natao hamelomana vady fa tsy hamonona vady marina loatra eo avy aminareo ny tapatanana ho tapahana Andriamanitra tsy lera ny tananareo satria avilinareo lalana fa tsy aminanaovany azy tsy lera misy mankasitraka misaotra mankasitraka tompoko eny voateo koa moa valy mafy rarary ny sihitrany le izy a za ndre matofy lavy any dia milaza foana fa akanosana mihitsy ny lehilahy mikasy tanana
hery tsy mitovy zany tsy tokony hikasy tanana vadinao rehefa tena sosa tena ndana mivoaka any tokotany fa zany vady ny kaseh tanana miarava tompoko antso farany eny tompo salama tompoko salama vanina tompoko mba hovanina mon général ataontsika ingakaingana kely satria efa tapitra ny fotoana atsika allo ya mienanao allo ye tapaka tapitra ye faranantsika ny fandarana satria efa akaiky de akaiky ia eny ary zay moa de ny zavatra andresantsika teo mbola nitoyny le tamin'ny heriny ihany le olona hoe moratesitra le colérique de raha ny tena marina moa de ohatra ny fijoroana vavolombelona mihitsy nataoko teto any androany kanefa ilaina zavatra misy zany tsy mila hoe kory te hideradera ny sanavava zay nge mafanabiazana ny fanabiazany hoe misy ohatra velona azonao raisina maninny olona io no ohatran'izao maninny izy no ohatran'izao ny fiaina nefa nanana zany toetra zany zay ny antony hijoroana vavolombelona hoe mety ahasoanao ihany mety ahatsara ny fiainanao ihany mety mahafaly tsy hoe mahafaly fa mety ahasoany vady aman-janaka ihany zay zavatra fa rehefa tsy mba misy olona tahafiny ianao tsy hoe alaina tahaka de hoe ohatran'izay ihany tena vadiranovana indrindra zay zany de mba tova zay ny tena antony nanaovantsika nytony aniny tony ka zay moa natao izy tony mba hitondra fahatsaram-piainana ao atsika mba havaniny zay ny tanjony eto amin'ity fandaharantsika de engany mba samy ahaeritreritsika de mba hovana ataontsika mianakavy tapitra ny fandaharantsika ary tamin'izao fotoana izao oraray ny rahantsika ny famerenana de amin'ny alatsinainy amin'ny valo sisy sasany alina ny fandaharantsika ihany koa de azontsika arahana amin'ny YouTube sy any amin'ny Facebook ihany amin'ny RDB live ihany koa amin'ny tolakandro no azontsika anarahana an'izay ny karakara teto dia maromaro ihany satria Bruno teo amin'ny lafiny teknika dadisy mihaja teo amin'ny fakana ny sary ankasitrana ihany koa provincial zay namangy atsika teto tamin'ity fotoana ity de ny fahazahoantsika lara telefona iarana amin'ny général dia raiso amin'ny 22 443 87 de azonareo tsony général isaky ny maraina amin'ny fitsasanga hatramin'ny valo ny tolakandro amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa rehefa azonareo zay fotoana omeny général de atsao tsara zay fotoana nomeny anareo zay satria be de be mbola zavatra ho ataony mety maromaro ihany koa ny olona zay ho raisiny de ny fanajana fotoana isan'ny zava-dehibe indrindra ary hitsarana anareo mivantana indrindra ihany koa rehefa tafarisaka aminareo araka ny teneniny teo ihany koa ny fijery ivelany koa ho amafisokirina ny fahadiovana ny filaminanareo zay andeha hoany de tsara ihany koa ho am'izay mba hotomomba ntsika rehetrarehetra de mba hovana ataontsika rehetrarehetra mametraka ny veloma mara-piona mandrapitafa ho amanarika indray veloma toko mba hovanina fandarina rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanina